Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny afatra antsika amin'ity androany ity dia miantefa amin'ny olona rehetra manerana an'izao tontolo zao. Na mpino islamo na tsy mpino islamo io dia miantefa sy mahakasika azy ity video sy ny hafatra androany ity. Ny teny ireo manampahaizana, aza de zatra loatra ianao, mizara ny sarinao, sarin'ny zanakao, sarin'ny vadinao, sarin'ny fiaranao, sarin'ny tranomponenanao mahafinaritra, sarin'ny fahasoavana rehetra sy ny sakafo zay hoaninao any amin'ny tambazotra serasera. Satria ny mason'ireo mpialona betsaka lavitra noho ny mason'ireo olona mankaty anao. Ary ny mpialona dia manampanirina sy mangetaeta ny faharavany zany fahasoavana zany eo am-pelatananao. Ny teny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe: tadidio ozy izy fa ny maso ratsy dia misy ary marina. Ary zany maso ratsy zany dia mavita mampiditra ny rameva ao anaty vilany, ary mavita mampiditra ny olona anankiray any anatiny fasana. Midika izany fa tsy misy zavatra ratsy mihoatra ny mason'olona mpialona mijery anao sy manozona anao any ampony. Izany mahatonga indraindray itsika gaga, ravarava tampoka ny fananantsika, na tsy ny aomby ny business zay nataontsika, ary ihany koa nisy problema na olana ara-tokantrano ka ny afara tamin'ny fisarahana tampoka, satria betsaka mason'ireo olona zay tsy mankaty anao noho ny fanaparitanao izany sary sy ny fahasoavanao any amin'ny tambazotra serasera. Omeko ohatra ray ianao, tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia nisy olona tonga teo aminy nitaraina taminy manao hoe: o riraki Allah, ny fiainako ray manontolo sy ny tokantranoko dia tsy mba misy filaminana ary tsy mba misy fahasoavana ary tsy maharitra zavatra zay azonay. Dia namaly mpaminany sallallahu alaihi wasallam taminazy manao hoe: rehefa mody any an-trano anao ozy izy dia manamboara rideau ary asivy rideau ny tranonao. Satria nahoana? Satria io tranon'io rangahy io dia tsy misy rideau, ka zay olona mandalo rehetra eo mahita sy mijery any anatin'ny tokantranony, ka maro ny mpialona nahita ny fahasoavana betsaka any, ka lasa rava izany na ny esorony zanahary noho ny maso ratson'ireo mpialona. Ka noho izany, rehefa anao manana fahasoavana dia aza deradera any amin'ny olona. Ny tena mampalahelo ankehitriny, zay zavatra zay ataontsika rehetra dia efa voaka any amin'ny tambazotra serasera. Mifomaraina anao dia efa voakanao any, andeha hiasa anao dia voakanao any, nahazo fahasoavana anao voakanao any, afampanadinina zanakanao voakanao any, na anambady ny zanakao voakanao any, nahazo fahasoavana anao voakanao, nahazo fiara anao voakanao any. Tsy misy miafina amin'ny olona intsony ny fiainanao hany ka vakipotsiny, ary amin'ny alalan'ireny sary ireny ihany koa no afaka entiny any amin'ny mpanao fanafody no sady manaratsy ny fiainanao. Ka manomboka androany, tadidio izay teny izay, aza de zatra loatra. Tsy miteny zao hoe tsy azo atao, fa tsy de tsara loatra, satria amin'ny alalan'izany zavatra izany no mety ahasimba ny fiainanao, aharatsy ny fiainanao, hampiova ny fiainanao makany amin'ny ratsiratsy kokoa raha zatra manao an'izany anao, satria ny maso ratsy manaraka anao maraina, atoandro, hariva, ka rehefa manaraka anao maraina, atoandro, hariva izy, rariny sy hetsiny raha ohatra ka rava ny fahasoavana sy ny fananana kely izay mba hanananao. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo ary atao j'aime ity video ity, fa mbola maro ny fampizarantsika eto insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.